Radio Don Bosco FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo, Radio Don Bosco. Mba hovanina fandarina rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanina. Energia tonga amin'ny fotoana izay fanarahantsika fanomezantsika amin'ny fisakerinandro fanomezam-peny Radio Don Bosco ny ity fandaharana izay ankafizinareo ity tafaraka eto isika miarabanareo naizinaizy misy nareo amin'izao fotoana izao ninina ataonareo ka maheno ny fandaharana ianareo dia miaraba mirary sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra iray torinao ny lafiny teknika tadino mikirakira ny sary amin'ny général Désiré Philippe Ramakavelo toy mahazatra antsika manao famelabelara-kevitra tsy mandeha mivantana amin'ny RTB live ny fandaharantsika fa mandeha kosa any amin'ny tolakandro any hitantsika ny sary sy ny feo dia noho izany dia aza mandeha fanontaniana any amin'ny RTB live lohantsika satria tsy ho hita zany amin'izao fotoana izao manjary tsy voavaly fa any amin'ny 033 08 850 02 ianareo no mandefa ny fanontanianareo dia andao tombotsika avetrany ary mifandarany mba hovanitsika rehetra mba hovanina Andriamato Flavien, mba hovanina Andriamato Dadia, Andriamato Bruno, mba hovanitsika rehetra manaraka mifandarana. Ya, andatsika anao ny tsy azy nataontsika tamin'ny hery ny hery. Eny ary, raha atao zany ny tia dia ndresazeraka ny fanaovantsika moa Andriamato Flavien sy ny fanakalozana teto mifandarana tamin'ny farany teo dia ny hoe ny toetra amin'ny maizy sy ny maizay azy ny olona izay fidinao ifampitantana aminao eo amin'ny fanarenana tokatrano no andresantsika. Tena zava-dehibe zany. Zava-dehibe ho isika satria indraindray arana ianao tsy mahalala ny hoe iza marina moa ianao. Mainka moa fa ny olona hoe hiaraka aminao fa tena ilaina zany dia eo ny mahatonga antsika amin'ny teny foana dia hoe aza maika loatra na aza dia mitarasoka loatra. Fa raha tena hoe tena mifankatia marina nareo. Latsika teto Andriamato Flavien fa tsy misy olona na iray azy eto ambonin'ny tany mitovy. Hoe tena tsisy hanavana fa tena mitovy mihitsy. Na dia mihoatra ny tapitrisa maromaro ny olona eto ambonin'ny tany. Anisan'ny nanamariantsika an'izany dia ny hoe tsy fitovian'ny lavitombo. Tsy misy lavitombo mitovy mihitsy na iray azy. Ny amin'ny kampanary. Tsy mitovy mihitsy tsisy. Ary izay ny tena mahafan'Andriamanitra na tapitrisa dia tsisy mitovy na iray azy ny lavitombo. Ny tsirairay avy samy manana azy ary samy manana mahasamy hafa azy ary iny anisany tena hanamariana an'izany hoe maizy ianao zany satria mampiavaka anao amin'ny olombelona rehetra sy zavatra. Eo ihany koa tsika Andriamato Flavien toetra izay anananao hoe olona mora sosotra ve sa be tsy miteny kizitina ve sa olona mora ifandraisana olona tia mametraka fitokisana sa be ahiahy zany rehetrarehetra zany ilaina fantarina be le zany foana mahatonga antsika hoe aza maimaika mihitsy rehefa hanorina tokantrano fa afantaritra fa tsy ao anatin'ray andro na ao anatin'ray volana anatin'ny 3 volana mahafantaranao zany tena hoe toetran'ny olona iarahanao manorina tokantrano zany. Ary zay tena anisany hoe averimbersika foana amin'izao fotoana izao dia ny sasany ray volana sapany ifandraisana sy ifankalalana sy ifankatiavana dia efa hoe andao tsika hanorina tokantrano. Inona ny fantatrao anatin'ny ray volana tapany, inona ny fantatrao anatin'ny 10 volana. Mila zavatra mihitsy ary eto efa mbola averimbersitsika foana hoe tsy le olona hoe iarahanao manorina tokantrano eny ny fantarina fa dia fianakaviana idiranao koa. Ary anisan'ny zavatra tenentsika foana ary averimbersitsika Andriamato Flavien dia le fombany be dia be mihitsy no hoe rehefa tafiditra zay vao gaka hoe Andriamanitra ay ve ohatran'izao ny fomban'ireto olona reto nefa anao hiditra ho zany tsy mahalala amin'ny fombany akory zavatra hafahafa ihany zany isika. Zay raha donnerie ataontsika hoe zay nijeritolika fa anio dia andao toizantsika zany resadresaka zany. Anisan'ny anioizantsika zay Andriamato Flavien hoe nelanelana ny taona misy amin'ny mpivady. Anisan'ny efa napetrakantsika ihany maninona moa hoe nelanela taona toisitsika ny tsara hoe tsika tsy midikako zany hoe tsy maintsy. Tsika miresaka amin'ny ankapobeny. Tsika miresaka amin'ny ankapobeny fa tsy hoe tsy maintsy. Dia ataontsika hoe 10 folopolo. Ary maritsika foana hoe ny lehilahy tokony zokony
satria ny vehivavy mora matotra kokoa, zay ny antony. Ny vehivavy mora matotra kokoa, zay ny tena antony hoe aoka ny lehilahy zay oloham-pianakaviana no zokony noho ny vehivavy. De lazaina ihany koa ny filaviany toy ny resadresatika de hoe mila fantarina ihany koa ny fahaizana misy amin'ny mpivady, ny fahalalana zay noratoviny. Satria ny antony raha ny tsara de hoe tsy de ho be elanelana loatra. Ohatra fotsiny ndraindray misy olona mivady na lahy na vavy le vehivavy na le lehilahy zara raha ataotsika hoe manana CEP. Le vehivavy nefa navita doktora. Elanelana be tena mifankalavitra be izy zany zavatra iny. Marina fa mifankatia fa olona iara-monina. Tsy maintsy mba mitovitovy. Na tsy de be loatra le elanelany. Ny antony mahatsara lehibe mba mitovitovy lasa misy mifampatokisana ary mahay mifampiresaka, mahay mifanakalo. Fa rehefa be elanelany loatra de manahirana be na mifanakalo hevitra aza satria ny anankiray efa zatra mamakafaka le olona manana mari-pahaizana ambony ny anankiray de hitany masony fotsiny. Ny botolo be fotsiny. Zay hoe. De lasa tsy mahay miady hevitra, mifanakalo hevitra de lasa sahirana ao tokantrano. Zay zavatra hoe oka raha ny tsara ozy raha azo atao ndray de aleony lehilahy raha no manana mari-pahaizana ambony. Tsotsana tsy ny vava aladiny lela manambany ny vehivavy averimbery foana eto. Fa tena hoe ampirindra le tokantrano. Lehilahy mantsy lehilahy no miteny ohatrany hoe manana an'izay mieritreritra hoe izy no mpianakaviana, ohatrany manana fahatokisa-tena diso tafahoatra de lasa ohatrany hoe mieritreritra foana hoe izy ny ambony, izy ny matanjaka, izy ny zao, izy ny zao, izy ny zao. Zay be ampipo, zay ny lehilahy. Ka raha ohatra zay le mahabe ampipo zay tsy hitany tsy iainany de manao zavatra hafa izy. Ary ny tena zavatra mampalahelo de ty tsika teto fa niteny hoe nanaovan'Andriamanitra ny lehilahy hery sy fahefana fa ny vehivavy fitiavana. De iny le hery sy fahefana tokony andrindrany andaminana ny tokantrano iny lasa ampiasany amin'ny zavatra hafa. De eo le famonoana, fijangajangana, fanambaniana, fanesoana, fanaovana ny tsirariny. Zay ny veriny hoe mahambony azy mihoatra amin'ny vadiny. Rehefa le ary amin'le fahaizana ary ambany ary. Za tsy milaza hoe tsy fidiny ho azy, mety hoe ndray mandeha ny sahirana tsy nahafahany mba nandrato fianarana. Fa naizana zany zava-misy ny zavatra zany. Ary zay mahatonga mihitsy hoe raha mbola azo atao de na mitovitovy, na mitovitovy na ny anankiray latsaka kely fotsiny. Mbola averika tsy sanatrio fanambaniana. Fa tena hoe ampirindra mihitsy an'le tokantrano zay zavatra ray. Fa raha vao ny vehivavy eto fa tenentsika foana nge rehefa tofilavy raha vao ny vehivavy ohatra be diplôma kokoa noho le lehilahy. Le vehivavy manana asa mandray karama be kokoa noho le lehilahy. Zany rehetrarehetra de efa miteraka fahasahiranana eo amin'ny fifandraisana ao tokantrano. Aty efa niresahantsika teto foana raha vao le vehivavy mampiditra vola be kokoa noho le lehilahy de tena tsy afaka mihitsy hoe raha tsy mihira am'le vadiny izy tsy afaka hanao zay hoe ina zavatra tokony hanatsarana ny trano na zavatra tokony atao. Satria raha vao manao izy ka tsy mihira tonga de avy hatrany eny andao tokoa moa be vola. Zay zavatra de efa ohatrany hoe miteraka fifanafitohinana. Tsy manana eritreritra an'izany mihitsy le vehivavy hoe satria izy ny be vola de zao ny ataony fa izy iny tena manaraka ny kanokanina sy ny kojakoja ao tokantrano e. Karaha mba te hanaingo ny trano izy, mba te hanatsara izy ny tontolo iainana ao anivon'ny tokantrano de tsy maintsy mihira foana vita zany. Any eny ny tena ipetrahany de matokolaviany fa tsy de zavatra hoe ohatrany hoe filana vanina raha te hoe hanome vahana be lehilahy tsy hany mihitsy. Ary zay ny tena zavatra tena zavatra dehibe. Zay zavatra zany anisan'ny zavatra tena hoe tokony ho eritreretina tsara mihitsy. Marina hoa fa tsy misy ny tonga lafatra. Fa zao kosa nefany rehefa tena mipetraka ny fampatokisana, rehefa misy ny fitiavana, rehefa misy ny ataontsika hoe fiainana ny fahamarinana, tena azo atao tsara mihitsy ny hoe mampirindrina tokantrano zany rehetrarehetra zany. Saingy zao matetika tsy ao le fitiavana. Indraindray tsy miaina ny fahamarinana ary indrindraindrindra tsy misy fampatokisana. De inona mahagaga anao raha tonga lasa misavonisaka le fiainana. Ahoana nahafahana mifampiresaka nefa olona tsy mifampatoky. Ary zay zavatra zay anisan'ny tena hoe zava-dehibe. Mila fantarana ihany koa Andriamatoa Flavia ankoatran'izany rehetrarehetra zany ny hoe ny kolotsaina, ny ainana, zany hoe ny nanabeazana ny ray aman-dreniny anio vadinao io.
reto de ohatra manararaota kely amin'ny teny ihany koa ny mampiasa ny voambolana hoe ny fomba nibiazana. Ray volan'ny teny malagasy mantsika zao. Fomba nibiazana. Iny moa mahasamihafa an'ilay hoe fanabiazana sy le hoe nibiazana, hoe nanabiazana sy nibiazana. Le fanabiazana tena le hoe manomana olo tompona ndraikitra ho ray, tompona ndraikitra ho ray, tompona ndraikitra ho vady tompona ndraikitra. Zay le fanabiazana. Fa itsika rehefa miteny le hoe olo totoerana dia hoe fitaizana. Fa ao anatin'le hoe fibiazana, ao anatin'ny fitaizana sy ny fanabiazana. Zany hoe tsy mahafaka misaraka mihitsy zany ny fanabiazana zay nataonao tao tokantrano tao anivon'ny dada sy neny ho tompona ndraikitra sy ny fitaizana zay natao tany an-tsekoly. Ary zany tena zava-dehibe mihitsy satria misy soatoavina na any am-pianarana na ho anivon'ny tokantrano ampitaina amin'ireo zanakitsika ireo. Ary zany tena mahazava-dehibe amin'ilo hoe ny fibiazana io. Tena ho mifameno izy anankiroa. Tsy vitany ao tokantrano fotsiny io fa tsy maintsy ampiny ny any am-tsekoly ihany koa amin'ny fahaizana mampahalalana. Ary zay no ataoko hoe tena zava-dehibe loatra zay le hoe fibiazana. Tsika moa matetika dia miteny foana raha vao miteny an'ilo hoe miteny fibiazana ka ty miresaka ny any an-tsekoly koa tsika makony amin'io na ny ao an-tokantrano dia matetika rehefa hoe fibiazana zany dia indraindray alaim-panahy eritseritra hoe ny ao an-trano ihany zany hoe le tenireny tenireny zay matetika. Fa raha tena marina dia hoe raha vao miteny zany fibiazana zany ianao dia sady ao ny fanabiazana no ao ny fitaizana. Azay tena zava-dehibe. Fa ny tena mahatsara an'izy io Andriamatoa Flaviany dia hoe ny fomba ampidirana mihitsy ny soatoavina. Ny soatoavina maha-malagasy atsika. Ny fanajana na ny didy aman-dalàna zany na ny teny fanomezana zany na indrindra ny hoe maha olo-pirenena anao ary olo-pirenena vanina. Zany tena zava-dehibe. Tonga zao ny 9 Jona feton'ny fahaleovantena. Tena ilaina mihitsy zany hoe manana olo-pirenena vanina zany. Hoe olona tompona andraikitra, olona mahalala ny ataony, manam-pahalalana, anajana ny didy aman-dalàna, anajana ny soatoavina eo amin'ny fiarahamonina, ao anivon'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena. Zany tetratra zany ny anisan'ny tena hoe anaovantsika nytony fandaharantsika tony Andriamatoa Flaviany. Ny ampatsahivana indray ny olona amin'ny zavatra tokony ataony. Ary io tsy ny hoe nefa olo-pirenena hoe olona feno 20 taona fotsiny fa manomboka any amin'ny zanaka, any amin'ny zaza, any amin'ny ankizy, any amin'ny adolatsento, any amin'ny tanora, eny fa hatramin'ny olon-dehibe aza dia mila ihany le fampatsahivana amin'izay le hoe mahatompona ndraikitra zay, amin'izay le hoe olombany zay. Tsika dia miteny le foana ary zany sy ny fifandarantsika ty hoe ny olona no lasa olombanina ange dia satria no biazana ary io fibiazana io no fototra manamafy ny maha-malagasy atsika mihitsy. Tena maha-malagasy atsika mihitsy. Fa indraindray ohatra ny adino, ohatra ny voasariky ny zava-misy avy any ivelantsika dia ohatra ny adinotsika dia tena hoe anisan'ny maha-malagasy atsika. Zay azo lazaina amin'izao fotoana izao fa efa mihavery mba tsy tenenako hoe fa very eo amin'ny fiarahamonina. Tsika miteny foana hoe efa mihavery eo amin'ny fiarahamonina satria ny antony dia tsotra hoe efa miova tanteraka zany fiarahamonina zany amin'ny fidiran'ny teknôlôjia avo lenta eo amin'ny fiainatsika. Ary io tsy azo ialana tsony mihitsy hoe tsy zay eto Madagasikara eran'izao tontolo izao mihitsy zay fidiran'ny teknôlôjia avo lenta izay ary indrindra tsika ho anatin'ny atao hoe vanim-potoana ny fanatontoloana. Zany vanim-potoana ny fanatontoloana zany dia efa resahatsika teto foana Andriamatoa Flaviany tsisy tsony elanela tany ny teknôlôjia avo lenta io. Rehefa napetraka mihitsy ny voan-kevitra milaza ny hoe ny fanatontoloana zao tena hoe mibaiko ny fiarahamonina manerana an'izao tontolo izao. Ary zay le hoe fanatontoloana zay dia hitanao fa tsy maintsy fanjakany andeha ataoko hoe fanjakany matanjaka io raha ny tena marina zay manana hery sy tanjaka no tena hoe afaka misongadina. Dia rehefa tsara fa ny anisan'ny tena misongadina ake dia ireo manaka atao hoe manan-karena, manana ny fahaizana mampahalalana, mahafehy tsara zany teknôlôjia, mahafehy tsara ny toe-karena, mahafehy zany rehetrarehetra zany. Ary reny no hitanao any amin'ny hainao manjery avy amin'ny teknôlôjia avo lenta dia lasa lasa ohatrany hoe tsy hoe makatahaka fa tena ohatrany voatery mihitsy ianao satria foana lazaintsika le hoe zay tany maso reny sofina atao amin'ny tanana angely ka zay indrindra nefa rehefa mampiasa ny teknôlôjia avo lenta io dia io no mandrafitra an-tsainao zany hoe hoe formaté ozy ny mambolana teknika ampiasana azy
de rehefa formaté zay de sasatra ihany koa miteny foana raha vao miteny zany formatage zany ianao de matovy lavy de ohatran'ny puce na ohatran'ny logiciel na sainao hoe zay nampidinao ihany na vokany ary rany tsy fanomezantsiny mihitsy satria zavatra efa misy azavatra iainana am'izao fotoana zao zao tsika zao miazakazaka tena miazakazaka mihitsy ny teknôlôjia avy reny zao tsika mbola anatin'ny kate efa miditra am'lay ataony hoe 5G zany 5G zany de tsaiky moa zany fa de ndray mpimaso anao de efa mahazo ny vaovao manerantany ndray mpimaso tsy misy zavatra mbola hoe mbola elaela fa raha vao miditra am'zay hoe 5G zay ary rany no anisan'ny ohatrany lasa mampatahotra ny olona am'izao fotoana zao hoe tena iova tamiteraka mihitsiny na io vola taratasy ampiasanao mety tsisy tony io mety misy fomba hafa mihitsy zany hoe za zany eto de ohatra mba manafatafatra ihany tsika ray aman-dreny hoe mba zao de efa tsara mahafeno teknôlôjia zany de tsy mahafehy azy mahatonga hoe ny zavatra tsy vitako ve tokony ohatra zay fa hitako ny tena fahavoazana am'le tsy mahafehy mihitsy an'le teknôlôjia avy zay tsy maintsy mitady olona foana anao an'ity anao an'ity nefa zany tena manomboko zao tena mitovy amin'ny olona tsy nandia fianarana mihitsy anao ohatrany hoe olona tsy mahay mamaky teny sy manondraka raha vao tsy mahafehy ny teknôlôjia satria miandry olona foana anampy anao anao an'ity zay ny atao fotoana tena hoe ararotina ny zavatra misy am'izao zao fa arakaraky ny tombonin'ny taona arakaraky ny andro son'ny fotoana no mampitomba ary mampiazakazaka be ny teknôlôjia avy reny zandala zay kony hoe tsy hisy tsony io vola taratasy kirakiranao tsy hisy tsony hoe mandeha mividy zavatra ianao de tsy misy olona iresanao tsony fa tonga de ny teknôlôjia avy reny tafotsiny tonga de ampiasana de manao zao na andeha hoaizy ianao na andeha hoaizy ataotsika hoe andeha hivoaka ny velany ianao de vidy be efa tsy misy olona iresanao fa de ianao ihany manao azy ny zavatra rehetrarehetra zany hoe manomboka eo efa hoe ny machine no miresaka sy miaraka manao zavatra aminao tsisy olombelona tsony ary reny anisan'ny tena hoe malasa ny eritreretra mihitsy hoe hoaiza moa zany tena iafarantsika zanak'olombelona ty fa ny machine ataotsika hoe ny fitaovana zao no tena mahazo laka mahazo vana de tsika tsy maintsy manaiky ary manaraka an'izay onjany fiainana zay fa milaza hoe zaho zavatra iainako izy de tena latsaiko mihitsy hoe tena hoe tsy afaka tsy mahay mikirakira anao be de be ny olona mangataka mihitsy hoe manina moa raha atao le hoe tonga de mifankahita eo am'ireo de teknôlôjia avy reny tareo ohatra hoe manao resadresaka za tsy maintsy mitady olona hoe avy ataovy ty anyty hideriko ana de misy olona foana eo akaiky manao hoe ohatrao de hitako mihitsy le fahasarany nefa zany indrindra no anisan'ny tena ialana mihitsy tsy misy zavatra manahirana ohatran'izany hoe tsy maintsy misy olona manampy anao zay anao fomba fitara sandratr'izany ohatran'ny olona marary de tsy afaka mihitsy raha tsy misy olona mitantana tsy afaka mihitsy manao zavatra afa-po anao raha tsy misy olona eo akaiky anao manampy anao tapitapa voalohany zay ny tapany voalohany de nona fa nisy asika noraisina tao anatin'izay resadresaka izay idireka ary ny tapany faharoa mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay de vita mba hovanina le tapany faharoa ny mazatra atsika zany eo amin'ny roapolo minitra eo dia makina ny SMS avy any aminareo manana olana zay generaly ka tokony hifindra sa hijanona na tsy mandroaka ary ny tompotrano izay mpivavaka nefa ny manodidina mihatsara velatsia aminay manana olo-tiana ny zanakay vavy 20 taona ary lafikiavan'ny tompotranonay no miaraka aminy nefa tsy akasitrahany ireo rairay aman-dreniny zany de mandrahona anay izy ireo eny ka rehefa tonga edy zay le atao hoe romoromo zay maty misy ny romoromo fiarahamonina de ny fahendrenany de mifidy tsy ho zakanao foana isan'andro ny avonavona ny esoeso sy ny teny tsy voalanjalanja de aloha manaja tena na ianao andeha andoha hofatrano ary
na dia anao mahita fotsiny hoe afaka efa fanafakavana izany ina nipetrahanao tsy aloha hoe mifindra raha mbola mahita toerana ifindrany fa somora koa niny mahita trano de matao filavia zay aloha de miaritra ny mafy eo aloha anao mandra-pahita trano fa de alao ihany mifindra vehivavy manoratra ny vadiko eo de manakina lava ny zavatra tenendy olona tsy mpanaraka an'le fandaratsika eto any zany tezafady sady miketoketoka be foana latsaka foana ny ranomasoko rehefa miteny izy mampalahelo be nge zany tsika efa milaza foana fa hoe nendriky ny fanehoam-pitiavana de teny famporisihana zay mba zavatra tsara tsy hoe teny aminy nenao de zavatra tena hoe tsy olona tsy tia ny vadiny mihitsy le zany olo zany tena manao zay aleo monina ny vadiny ary matoa latsa-dranomasoko mihitsy le raha matoa tena efa fampijaliana sy ororo mihitsy ny atao am'le olona miketoketoka raha andrainao moa no ketoketoana foana zegny io ny sanaty ny vava miteny misy bolana hafahafa zay manko manao hoe mpamosavy levina moron-dalana matatisa ny valikisa ka raha mba any ampiasanao any anao mba ataony lehibenao ketoketoany foana isaky ny mihetsika de mba ina ny ataonao hotamanao anao tsy oleo monina de azo mba atao an'izany vady aman-janaka fa tsy mety an'izany aty amin'ny district an'Antsirabe de ozy izy no misy mba mangataka torohevitra ny vadiko mpimamy lava isaky ny mody atrandro gidragidra teny ratsy mamofady mandroka indraindray de miary fanolanana eo masony zanako vavy ny teny mamofady eny antokotany tena mitapimbava mihitsy azo atony tsy fantatra moa na misy ny karazany trano azona tsy tehitry ny fikambanana fity hoe azo tenena zany erisity azo atao mihitsy any mametraka fitaraina mikasika ny erisity mbola averiko foana eto fa tsy ny teny maharary ny ka teny erisity ny ompa sy ny teny ratsy izy daholy tena mafy indrindra azo atao mihitsy manao fitaraina le fitaraina nga tsy tena fananiko ny teny hoe fitarainana fa tsy hoe mitory raha vao mitory manko de ohatra ny any amin'ny tribunal fa fitarainana azo atao tory ko anatin'ny fiarahamonina aiza ndray no ahafahanao mitaraina raha tsy eo amin'ny fiarahamonina na any amin'ny atao hoe any amin'ny fokotany iny alefa mono azo fokotany atao fa tena tsara tokoa ny fitarainana de mety apetrako any amin'ny polisy mety apetrako ohatran'izany mitaraina misy zao ny zavatra mandroanay de ina mba tokony ataoko miany vadiko tena be fitiavana be fa rehefa tezitra tena tsy azo atao ninina fa rehefa misavana atezerany de milamina ihany de azo atao zay mahatezitra azy teo niny zengy ny mpivady efa fantatao hoe inona le clemany de mora tezitra de mba alao misoroka zay mitsabo zany hoe alao atao zay tsy ahatonga azo tezitra de zavatra zay rehefa olona mifankalana ety fa raha manao an'ity zao de mety ho tezitra amizay izy de tsy atao zany le izy za tovavy valo amby folo taona ary manana olo ty araky miropolo taona mifankaty tokoa izay ary rehefa herintaona mahery no miaraka ny olana kely izy tsy mety matoky sy minoa mihitsy ary rehefa manazava azy de lazainy fa mandainga foana inona kay ny mety anton'izany zay toky tsy mipetraka zay ka le izy nge tsy fitiavana nge zany eto nge fa verimberina foany ny fitokisana no fototry ny anisan'ny fototry ny fitiavana rehefa matoky ianao tsy maintsy miaina amin'ny famarinana rehefa miaina amin'ny famarinana tsy fitoetra ianao tsy maintsy misy fitiavana fa mandainga ny olona miteny hoe ty nefa tsy matoky tsy marina zany tena ataoko hoe mpandainga ary be tsara velatsy zany aza mba matoky azy zany ianao izay tena mifankaty ina mifankaty eo ianao no tena ty azy fa izy tsy tianao koa zay ny tena marina vehivavy manoratra manana olo tiny za zay de niteny tamiko izy hoe tsy anambady hony izy fa zay miaraka amin'ny any nefa izy milaza hoe tia inona no ataoko fa inona ny ataoko fa nefa izy tena tiako hoe tsy anambady hony izy tsy de masy loatra tsy de azoko loatra tsy anambady hony izy fa zay olona miaraka amin'ny any nefa no ivadiny ngambany nefa izy milaza hoe tia de hovadiny zany ianao zay zany zay zany tena dika eny mazava nge zany anambady anao izy zany de ataovy tsara ny fifankatiavana ao anatiny averiko indray misy fampatokisana miaina ny fahamarinana zay vao hita hoe misy fitiavana
Fa maninona kay tompoko ny zanako no matahotra ny ray dadany. Za tovavy 20 taona mbola matahotra foana miresaka ny dadanay. Satria ny fomba fifandraisanareo mianaka hoe rehefa miteny dada dia miteny ohatrany matsika. Vavy tahorany dada. Endaka izao, zay teninao zay tena anisan'ny maro. Mana ndraso fa latraiko amin'ny dada eo. Ataoko amin'ny dada eo, nga ny dada fampitahorana. Dia raha miraikitra ohatrain'le zaza dia hoe raha vao manano eo indray zany zao dia mety ho zao indray. Dia avy any amin'ny reny matetika mahatonga an'io. Ndraso fa latraiko amin'ny dada. Dada to biby fampitahorana. Ireo boky mba hovaniny io ve afaka atao fanomezana ho an'ny tanora sa natao ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe ihany? Vao mainka raha tsara mihitsy raha menan'ny tanora. Dia le izany hoe ny tena io le boky mba hovany io ny lohahevitra ao dia hoe ny fitiavana fototra ny fiainana manontolo. Kisany olombelona tsy mena fitiavana. Ary indrindra ny tanora mila mahafantatra an'izany mihitsy atony rosony any amin'ny hoe fanorenana tokantrano. Tena ilainy. Za tovolahy 20 taona ary mipiasa mpanjakana miaraka amina tovavy 20 taona mbola mianatra. Dia volana zay ny rahanay. Dia mety ve tompoko raha miroso amin'ny dingana izahay zay na vao aingana aza no niaraka. Mareko fa niaraka tamina vehivavy 5 taona nefa teo am-piomanana ny dingana dia nampirafisiny. Aza mainka loatra hoa na nisy zavatra nanjoanao raha tamin'le vehivavy teo aloha fa taro tsara ny toetran'io vehivavy tianao alaina vady io ny fomba mpianakaviany ny mombamomba azy mianakavy zany ianao ny tsaozanany zay zavatra zay zavatra tena ilaina. Aza mainka fotsiny hoe satria afa niaraka tamin'ny 5 taona dia avy eo ny fitahany dia aleoko hoe vao manomboka kelikely dia tonga dia to izy milaza aminao fa rehefa afaka eo taona 2 taona raha anao ohatran'le tamin'ny voalohany ko izy. Za toko tsy mahatsapa hoe tsy ampy fitiavana avy amin'ny ray aman-dreny. Efa alavitra ny zareo no mipetraka amin'izao inona ny tokony ataoko vehivavy 20 taona. Ka raha olona ampy fitiavana ianao dia manana fahatokisanteny. Ny olona ampy fitiavana dia latsaiko ianao fa manana fahatokisantena ary olona manana fahatokisantena tsy matahotra mihitsy hisedra ny fiainany satria fantany ataony. Fa matoa ianao mbola misalasala dia mbola tsy dia ampy loatra le fahatokisantena. Nefa olona ampy fitiavana zany raha ny tena marina olona manana fahatokisantena. Torohevitra en général misy zanako lahy 1 taona dia rehefa mivavaka izay alahady dia rehefa tonga eo amin'ny fanolorana dia mitomany izy dia malahelo. Ngao zany resaka ara-panahy zany any am-piangonana zany any amin'ny mamoapetsika manontany momba an'izay. Zany tena marina. Manontany momba an'izay. Move généraly zay manome hevitra maro ireny mba mahay mipetraka eo amin'ny toerany tsirairay manana olana. Eny matongy ohatra fotsiny zao matonga manao fandarana zao efa betsaka ny zavatra hita taky fampiainana azo isotomana lesona dia mba hoe anampiana ny hafa zay ny tena marina. Fa raha zavatra tsy nanananao traikefa tsy nanananao fahalalana ataonao hoana ary mampita zavatra tsy nananao. Ohatrany obolan-dratsatsika hoe fahalalan-tsaitana na tsy tolo-jaza ary ny tany mena tsy mirehatra. Tsy maintsy zavatra azo ampitaina matoa atao. Manana olontiana ny olana nefa tena mandrara mafy neninay inona ny tokony ataoko zay nefa tena mifankatia. Matonga niny mandrara mafy misy antony ndray mandreny nefa mba manana traikefa-penana ary tanory hoe raha vao misy tangany zavatra ohatrany io dia efa mampiahy ahy dia tonga amin'le fiteneny hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Rehefa fantatro fa mety misy zavatra tsy anjary any aorinany adidinay ray aman-dreny no miteny aminareo zanaka hoe tandremo anaka fa ohatrany tsy mety amintsika anao mety tsy hety aminao anio anaka jereo tsara ny toetrany jereo vangeny ray aman-dreny jereo vangeny fianakaviany jereo zany rehetra fitiavana ange ny tenena ray aman-dreny zany fa tsy sanatiny vava hoe asoparany tsy tonga amin'le hira hoe sopatra tony mpialona ray aman-dreny ve dia hialona zay mihitsy. Inona no ataoko fa mbola kely dia narinreninay zahay zanany dia tena tsy mba manana fitiavana azy Maiza mamela heloka nga ianao nahita masoandro na tsy io reny io na dia ataontsika hoe reny manaonao foana zany reny zany io nahitanao masoandro ianao nge tsy anana ny reniny olona tsara e na kolokolo zany fa io na olombelona anao zay ny ataoko asa tsika olombelona nge raha ohatra moa ka ohatra ny toetratsika olombelona ny toetran'Andriamanitra dia taizany nalentsika aloha e
Zany fotoana dahararotana nge zany. Tena zavatra mahavarina. Ny olombelona tompoko tsy mahay mamela heloka. Fa manina Andriamanitra nangatahitsika famelan-keloka. Satria efa nanome ny fitiavany amintsika nanomezany ny zanany lahatokana. Zay. Za tokoa manana zanaka fito taona fa tsy miaraka mipetraka amiko io zanako io. Rehefa manao zavatra dia tsy azo tenenina fa manjary tsisy vitany zay ataony. Inona kay mahatonga an'izany? Satria tsy miaraka mipetraka amin'oziko. Ny zanaka eto efa verimberina eto foana. Ianao ray aman-dreny niteraka ny manabe ny zanakao tompoko. Fa tsy dadabe sy bebe na dadatosy neny to. Ianao ray aman-dreny niteraka. Efa tsy ho vitanao zany dia aza miteraka. Ny atsotra mihitsy tena miteny an'izany. Ny zanaka nateraka adidinao tsy fampizaranao mipiraitam-po aminao na dada sy neninao anao iny. Dia mahaiza mandamina ny fotoananao fa matoa ianao niteraka efa mieritreritra ny ay andamina fotoana fa tsy tsy fotsiny any amin'ny olona any ny zanaka. Avy eo anao gaga rehefa tsy manjary ohatr'izany le izy. Le azo koa ve mba afaka hitarainana amin'ny resaka asa sy ny zo tokony ho amin'ny tena amin'ny resaka asa tompoko sa hoe resaka tokantrano ihany? Raha andehanao marina fahalalako azy aloha dia tena le resaka ara-tokantrano zany hoe jo maha-olombelona mihitsy hoe mahavady anao mahazanaka anao fa maninona moa mety hoe azo atao ihany amin'le hoe tsy manome vola na salamizany ohatra fa raha ny tena marina nge efa misy ange ny ministeran'ny asa any efa tena misy ataontsika hoe sehatra manokana mihitsy mikasika an'izany hoe misy sirariny ataon'ny fampiasanao any ianao no mandeha fa tsy any amin'ny trano arzo io efa sehatra mazava tsara ny any amin'ny asa. Izy ty misy hoe trano arzo mety ny zo rehetrarehetra mety ho tafiditra ao daholo fa mety zoany tsirairay fa mety misy sampanatsy ohatr'izao aty azo tokantrano. Azonao ataony iny mandeha makany tsy sarotra akory mandeha makany fa ozy raha voalafin'ny asa dia efa misy sehatra manokana mikasika an'izany. Trano arzo mety manovanao hevitra fotsiny ary na makany izy anao diozy andana makany amin'ny ministeran'ny asa fa andramy ihany tsy misy mangiditra andramana anie. Zay. Za vehivavy roa amby roapolo taona, ahoana toko no ahafantarana hoe mampirafy ny lehilahy iray? Rehefa hoe miaraka aminao izy dia maika lava. Maika hamonjy an'ilay anankiray izy. Dia mila fantarina azy. Na hoe tsy dia na ohatrany hoe tsy dia miresaka loatra. Taloha izy mba niresaka ihany dia aty aoriana ohatrany malaina miresaka. Misy antony zay. Zay ny antony. Reny fihetsiny niova reny no ahafantarana hoe misy zavatra hafa ataony any ivelany. Zay le izy. Manana zanaka lahy homo za mba mangataka ko hevitra to. Ny mahatonga an'ireny gne matetika dia le fanabeazana natao tamin'ny tokantrano. Misy le tokantrano maniry zanaka vavy ohatra dia lahy foana miteraka voalohany lahy. Dia farany le fahatelo na fahaefatra dia atao ohatran'ny sarim-bavy ny tenenina, atao ohatran'ny vavy kely alavaina ny volony, atao rehefa miresaka aminy dia ohatran'ny miantahanta manina amin'ny avy eo anao gaga lasa hoe mahatsiaro ny tena ohatran'ny vehivavy izy dia lasa lehilahy ny teny. Any an'iny tena mahatonga niainga tany amin'ilay fanabeazana an'iny hoe zay ny ataoko foana hoe beazo nanaovan'Andriamanitra azy rehefa lahy dia beazo ohatran'ny zazalahy, rehefa vavy dia beazo ohatran'ny zaza. Na ny vehivavy ary misy ray aman-dreny lasa ohatran'ny sarin-dady zany any. Avy eo izy gaga fa lasa rehefa nieriny any dia vehivavy ndraiky ny tiany vehivavy eo. Zavatra misy eny izany. Misy olona miaraka amiko dia izy efa 5 taona nefa mbola tsy avelan'ny ray tsy avelan'ny reniny manao sipa fa hoe mbola zaza ho taro ny vizany. Zany dia efa tsy rahiny intsony. Misy fahavazana kosa angamba le zany. Eo amin'ny ara-tsaina nieritreretako azy. Mbola hita hoe vosasaina sy dia tsy matapa-kevitra dia mbola ohatrany hoe raha vao misy zavatra dia neny foana anontaniana dada foana. Ka mbola anao tsy ataonao tsy ohatran'ny hoe zaza 5 taona na 5 taona azy zany iny mahatonga an'ireny. Za manana olon-tiana ny tiako izy ary tia nefa tena tsy mahatoky ahy mihitsy izy fa lazaina fa mampirafy za efa miezaka mandresy lahatra azy fa tsy mety mihitsy ny sainy. Aza mandany andro amin'izany olona zany zafady mbola misy toetry dia raha vao hitantarako ny olona manadala any ivelany any izy dia raha zay fa sipako daholo satria ny namany manadala daholo inona nataoko atohisany ahy. Rehefa tsy matoko dia aza mijanona ela amin'izany olona zany tsy fitiavana zany ary indrindra ny tena zavatra manahirana amin'ny olona ohatran'ireny olona manana complexe d'infériorité ozy ny vazaha. Mahatsiaro ny tena no ambanin'ny hafa foana. Izy foana no ambany, izy foana ny ratsy, izy foana ny zao.
tsy mba miampy fa mihiba foana ny fijeriny ina ny arahana am'izany za vavy 20 taona miaraka amin'ny lehilahy raiky amin'ny 20 taona nefa niaraka 7 taona mbola tsy nisy fifandraisana hafahafa teo aminay rapport sexuel mbola mety hisy telo hatramin'ny 5 taona any koa vao hivady mety hisy fiantraikany be amin'ny tokantrano ve ny fiarahanay ela loatra na dia hoe mifanaja azy eny mpinamana nareo fa za mieritseritsy ny anambady an'izany mijanona ho mpinamana ka na 10 taona na 20 taona nareo mpinamana sisy maharatsy azy fa ny anambady an'izany ianao sahira eo ohatrany le teneniko nisy tanora ohatran'izay fa 7 taona zay de zao de ozy hoe farany iny rehefa lava loatra de lasa le hoe fitaratra lanomantsa de tsy fantatra ina moa zany fitaratra lanomantsa za de ozy hoe ny fitaratra iny de manja le ao ambadika le ohatran'ny loko iny ahafahanao mitaratra fa raha vao miala iny loko iny le hoe manja de lasa ohatran'io fitaratra amin'ny varavarankelina io fa fitaratra teny fitaratana tsy maintsy misy manja de misy olona iteny azy zao hoe makataka firaisana amiko foana le olona de ozy generaly mela de manaja indray le olona tsisy firaisana ranofo de ozy izy generaly hoe asa matoky an'izany fa misara tsy hoe matoky tsy mangataka firaisana ranofo fa le ela loatra toy izy mijanona ho mpinamana zay ny le teo hoe fa tsy hoe tsy mangataka firaisana ranofo de mela tsia fa mijanona ho mpinamana fa ny anambady an'izany olo efa 7 taona niarahana 5 taona taloha 20 taona zany mpinamana nareo fa tsy ho mpivady na ovinana oviny zany zay le izy tsy azo atokisana zany no alasa mpivady de aloha mijanona ho mpinamana mifanaja sy mifankatia amin'ny mahampinamana fa no mpivady an'izany sahiran-kerana ihany zay ny tiako lazainy ina ny antony mahasahirana azy ka satria efa tena zay mifampitombo ohatry ny mpianada le mpinamana any iny edy izy tsy hoe sahirana iny fa ohatrany tsy manana eritseritra mihitsy anao fa efa niraisinao ohatry ny anabavinao na anadanao de zay ny siny le finamanana na teza be satria ohatry ny mpianada de ahoana ary ny anambadiana olo ohatry ny mpianada nandritry ny 12 taona de tapitapoka eo hivady zay any iny edy izy ia vehivavy za nivadiko a zoko 10 taona fa tena milamina ny tokantranonay roa ny zanakay roa ny zanakay zay aloha tsy nianatra firy miasa teny zay zay ary tena le milaminy ny vehivavy matotra kokoa no lehilahy na zokony 10 taona ara mitovy foana ny fahamatorana zay le izy zay miantony zay ny tapany faharoa no zany hoe tapitra le 20 minitra hidiratsika andiary ny tapany fahatelo ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo ny 22 443 90 na 22 442 09 milary telefona hidiratsika mivantana ao anatin'ny fandarana miarava tompoko manahoana tompoko baovanina tompoko manahoana generaly tsara misaotra tompo saika mba hiteny zavatra kely azy zany za manana zanaka vavitokana zany de miaraka 4 taona le zanako de le lehilahy miaraka aminy zany 13 taona azonao de le lehilahy io zany miasa amin'ny Oceantrade ny Andrahava azonao de le mafimafy kely azafady mafimafy kely azafady de le zanako koa zany efa miasa azonao de rehefa aveo zany de miasa zay zany le zanako de ohatrany kelikely karama le izy de mialy izy de nahita asa hafa de mba ambonimboniny karamany tao zany de le lehilahy koa zany miala miasa nefa efa miaraka 3 taona azy zareo azonao de miala miasa hoe tady asa mpanjakana zany hoe tady asa ny fanjakana de le zanako nefa ohatrany kivy le zanako satria asa ozy izy rameny de mahita excuse foana mbola manao ny tranonay ary ananiny mbola manao le anina ary ananiny de zao de hoe hiala miasa indray nefa mba tsara ihany angamba miasa ao amin'le orinasa ny tenako teo de tsy hitako mihitsy de
Zaho izy venenaka efa mbola tsy tapa-kevitra tavin'ity fampantaona ity dia tena hiala aho izy fa asa zay venena izy olona telopolo taona sady izy mbola didininy reny mihitsy zany amin'rehetra rehetra karama karta any amin'ireny ny reniny maka vola ny makaty amin'le zanako vavy le izy dia tonga dia atsoina telefona anao dia zay fa tsisy mifandrokazy maninona dia rehefa ve dia ohatra izany foana le izy dia na lehilahy leo le lehilahy dia le zanako koa zaho izy ny zanako tsy manambady olona orkibe ohatra ireny fa za tena tapa-kevitra mihitsy aho izy fa hiala dia hitanao dia ohatra izay le izy dia telo taona zao ny arahana mbola tsisy zavatra vita na dingana ray ary dia tenenina foana dia hoe menara nefa le fahaizana izy master manana bac plus 5 le zanako manana licence tsy dia lavitra fanalavitra loatra le fahaizana mba mila torohevitra général fa miasa aloha satria tokana le zanako sao dia lalovina eny fotsiny na ataon'inona araka le teninao teo hoe miaraka ela loatra dia iray fimpinama fa tena tsy mety mihitsy misy fa mba mila torohevitra général marina marina raha ny tena izy raha vao le lehilahy no mbola fehezany reny tsy tapaka oatra ny fiteniko azy eto foana izy aza mba miditra amin'izany osahirana ny zanakao raha vao miditra amin'izany satria io rafozan'io no ibaiko ny tokantranony aloha lavitra dia miteny mihitsy hoe rehefa zavatra fahita fa hiteraka fahasairana anaty fijaliana aloha lavitra tsy manana dia mandehany ianao olona manana ny frazy anao ianao olona mety mahita asa dia tondranao ny fiainanao miaraka tompoko mba vanina tompoko sigareta tompoko renim-pianakaviana mananjanaka folo taona klasy de week-end dia izy io général rehefa any am-pianarana izany dia manaraka tsara zay tenen'ny mpampianatra vao miteneny aloha ny écolasy dia tonga izy dia manadresse écolasy tsy ampy pilote be vao mifampindrana dia rehefa ty atany izy nefa fanaovinao raharaha baikona be vao manao an'le raharaha sady lasa be lalao be mihitsy dia zay ampanaovina anazy atory izy manasa vilia atory izy mamafa trano atory mampiripiritsana dia lehilahy kely ara zany dia mba hoe ampianarina zavatra ao an-trano dia miandry baikona be izy dia be lalao variana amin'le namany foana dia tsy azy hoe inona mahatonga an'izay rehefa any am-pianarana izy dia malala matatra fa rehefa za miteny anazy amin'ny zavatra rehetrarehetra te an-trano dia tsy dia raharahiny fany loatra dia mirakoa atsika rehetra tompoko dia misaotra-drina any an-trano izy le teneniko foana eto any an-trano izy tsisy rafitsaina any am-pianarana izy marano-tsaina zavatra roa samy hafa mihitsy hitako mpianatra teny université zany hoe rehefa any am-pianarana izy dia manao zay tena tokony satria milafy ny fandratovana fahalalana tsy any iny fa le manomana azy ho tompony andraikitra any an-trano tsy nametahanareo an'izay le hoe rafitsaina zay izy hoe ny fametahana rafitsaina ange teloko hatramin'ny 5 taona an'izay ny hitany maso nireny nataon'ny tanany mandrafitra an'saina tompony andraikitra enina ka hatramin'ny 7 taona izy fa manira tena zany hoe fa tompony andraikitra zao foana ny teneniko hoe raha vao indray aman-dreny no teny hoe sarotra irahana matatabava be marena manao zao tsisy rafitsaina io zanakao ny asa mifatany fa tsy nikambanana dia zay dia mangatafy fotoana raha toka hoe ilaina ny anavana tsara n'izany rehetrarehetra miaraka tompoko aloha za ihany tena voalohany teo fa misy zavatra tiako valinao mihitsy nefa tsy afa-po hitanao le izy zany le hoe efa niasa tamin'ny orinasa anankiray izy telo taona dia niala efa nametraka préavis dia hoe tady asa ny fanjakana dia mba possible be zany général satria ny fidirana amin'ny fanjakana zay fa tena manahirana be izy zany manao foana manao mitady asa amin'ny privé dia hoe rehefa miakatrakatra ambony ny karamako dia mivady tsika ohatra zany possible ve mahitany asa amin'ny fanjakana sota ia zao ny maliko anao za manana zanaka telo roalahy ray vavy reo zanako roalahy reo efa intelo inefatra niova asa ny tanora amin'izao fotoana izao rehefa tsy araky ny jerevany azy hoe tsy hitany tsara ny ho avy ao anaty ndrasa dia miala izy zany mangororo matahotra ianao nefa manambady miteraka anaka manina efa afa mihitsy tompoko ny toe-tsain'ny tanora fa raha ianao hiditra amin'izay zavatra ianao foana ny tiarary andoha eo zay ny anazavako azy aminao zavatra iainako mihitsy zany miaraka tompoko
Kereta to. Ia, za zany général mety mba hitsanganavolombelona ke fa nafivadyka ray volana dia natondra rano iny miaraka zany dia atao zao zany kalazany fa valo amby roapolo taona ny fanamasinana ny mariage ny zanako telo fa zay fanaraka tsara mihitsy ny andrendra koza kozy vaky zany fa topilta fa raisy tany ray aman-dreny tera zay mihitsy dia tena zay zany tena hoe tsisy olana valo miraha avy ampanambadiana zay fa mbola tsisy problème mbola tsisy miady fa nizatra teneko amin'ny vehivavy fotsy zany dia zao hoe raha misy zavatra zany mba tia mivadina hoaniny dia ohatra hoe lasopy dia aleo hoe ianao ny mikarakara anazy ao an-trano mba tia andandana lavitra zany dia zay zay zao fakatiry olona fa zay zao kalaza vavalo amby roapolo taona manana zavokely anankiray misaotra ty misaotra indrindra amin'ny fijonona vavolombelona fa ilaina foana notandreny eny misaotra tompoko Zay ia miaraka tompoko manaja tompoko misaotra indrindra tompoko mety vary mon général manahoana tompoko frère vary malay miresaka mon général allo ilainanao ka izy misy problème kely mba tibetina zany mon général hoe ianao eo mahay mamin'ny toreva mbola pierinasa le frère vary mampiresaka aminao mon général zany hoe vava mampivady matamy mbola sous-officier no maty mivadiko taty orina efa officier moa tamy farany dia fafitokana zanako nianatra tonga tamin'ny projet mane izy dia tafiditra tamina orinasa lehibe anankiray teto Antananarivo dia zao izy amaraka 5 mane zao dia ahita ao anatin'izay zany efa tafaraka tamina vazaha tao amin'ny orinasa io tokony andraiky tao amin'ny orinasa esany io efa vazaha dia voaingana kely za tsy mahafatatra ny inona dia izany hoe zay manko mpakarakarana monao trano zay mianaka dia ny zavatra ny tediavan'ny vola maika dada hoa sahirana fandany aloha ny mitaty maka izy manana sy nizavavindeny misy atao mihitsy satria misy atao ihany tena misy atao satria zareo telo vavy dia tonga tany izy dia miteny hoe mila vola taty fa oto zao dia za efa hitany le raha vavy mamany eo niaraka tamin'ny olona dia tonga dia vavabe meny le raha vavy mamany zanaka tany la mitatana reo any fatin'le vavy ny any ny vola fa any any maka dia tsy zakan'le zanako le dia amin'izao zany ny zanako amin'izany resaka amin'io efa mikarakara famarana ny fianarana izy dia mikarakara ny raharaha zaroko izy le vazaha le namany zany fa miandriny hoe linina misokatra makany ivelany nanteny taminy raha tena tianao izy any aminy misoratra fa tonga ny mariage ny atao d'accord zareo eny ara fa rehefa misokatra ny vidina dia mandeha zay izy any soratra dia iny mahavava mon général mahazo ana amin'izao amin'le zanako vary janaky oe tele zanako vavy ty za tata napaka ny fihavanako amindreo katako amin'ny maman izy la non aza manao an'izany fa tsy anakavianao foana indreo tsy tiako nitaony papa tsy tiako ka ahoana ho tenenky zanako hoe zay décision raisinao fa favy anao foana indreo izy efa lehibe atrano izy zao dia ino natao izy hoe za anapaka fihavanana amindreo fa lafa famako lelona makatona makaroa dia tesy dia ino tokony anamatavazako an'le zanako ty aza manao an'izany dia devoir mon général ia le izy iny zao hoe zay safidinao ihany mba ty hanenenanao satria raha vao safidy dia tokony andraiky tafiry sy tanteraka amin'izay zavatra nandraisanao safidy ianao tsy zazakely tsony izy efa lehibe izy manana ny fahaizany sy ny fahalalana ananany safidiny rehefa ianao ray niteraka azy no tofijerynareo mianaka na koa milaza hoe efa safidinao ianaka ianao tsy zazakely tsony dia mitsodranao anao zay ny zava-dehibe zay resaky ny hafany avy aloha izy tapatatany tsy idirana mihitsy anareo mianaka ihany zay ihany ny zava-dehibe fa za mamaky loha am'izany mihitsy aiza mijery olo-kafa maza sakana ho anareo dia olo-kafa zay indrindra maty nareo mianaka ihany nareo mianaka ihany miaraba tompoko ien tompoko ie mba hovanina tompoko rehetra ny olako zany dia zao araka le tenin'ny mon général teo hoe le tanora amin'izao fotoana zao zany ohatrany tsy maritra mihitsy amin'le asa rehefa hoe tsy tiany dia miala zay koa zany ny problemanay amin'izao le zanakay zany efa 5 taona talohan'izay 20 taona vita ny fianarana dia efa nahita asa matotra tsara zao
de melany fa hoe tsy tiany zao zany izy manao asa hoe miasa tena nefa hita hoe tena hoe sahira hitanao zany izy hoe tokantrano izy mbola tsy manambady izy lo hoe mavity mavolohan'ny fatranony tsy hay aloha zany zay sakafo any any fa hitanao hoe tsy mitaraina izy zany fa hitanao ihany izy hoe sahirana am'le hoe ohatra zao hoe fitafiny resaka fitafiny tsy mahavity fa ianao zany mbola manipinipy kely ohatr'izay le asa zany tsisy matotra mihitsy zany zay atao fotony hoe ny asa tena rehefa misy de misy rehefa tsisy de eo zany ina ary ny atao hoe virena fotsiny ve zany satria hoe ozay zany le problema le tanora am'izao fotoana zao hoe zay tiany atao zany rehefa tsy tiana azy de mifindra azy tsy tiana azy de mifindra azy ny teny nefa ianao ohatrany tsy ohatrany hoe zay tiana izy hoe zao ihany hoe zao nataoko fa tsy hitanao mihitsy zany zay hoe andesina lahatra azy hoe tsy mety ty zavatra ty fa efa tora hoe ato ny lalana fa ohatrany sarotra be mampiditra azy amin'iny na hoe rehefa miteny azy ianao zany tsy hitanao tsony zay fomba hitenenana azy am'izao fotoana zao zay zany fomba hoe angatahana torohevitra hoe mety iaina ny iray aman-dreny rehetra ve zany am'izao hoe sarotra be mihitsy le miteny ankizy am'izao sa ahoana ny atao verena fotsiny zay rehefa midoboka zay voarenina sa ahoana ny tokony atao zay topoko le ia tena marina de zao tsy mitovy tsony amin'ny fijery ty karay aman-dreny ny fijery ny tanora am'izao fa te arary ando foana ianao raha vao mieritreritra hoe tamin'ny andronay zany efa teneninay eto foana tsy fiteny tsony zany hoe tamin'ny andronay rehefa zavatra tsy mahaliana azy ary tsy mitondra fivelara-tsaina fivelara-po fivelara-panahy ny asa de miala izy tompoko aza marary ando am'izany ary ny zavatra tena tsy mety ataoko hoe tsy mety de nareo mbola hoe ty manolototrotro zao avy aloha izy ihany tenany fatany atony tsy tonga saina mihitsy izy raha mbola ataonareo zany tsy fitiavany zany fa vao maika ohatrany hoe fampirisena azy animbany fiainany olo efa manana ny safidy izy de fa loha tapany raha izy indray miteny hoe zarina daratony tena sahirana mba ty hividy kiraro fa tsy ampy vola omeo kiraro izy am'izay fotoan'izay zavatra hafa mihitsy zany alao izy ny teny to zay nareo ny hoe de mba manipitipy eny tsy ilaina manipitipy zany tena tsy fitiavana azy tsy eritreritra ny ampivoatra azy mihitsy ny ataonareo tsy fitiavana zany miaraka tompoko mba hovaninao afaka mitady tompoko za tovovavy telopolo taona mbola tsy manambady miaraka amina tovolahy valopolo taona de tiako anontaniana hoe misy zay tompoko zany hoe samy maka saina eo amin'ny mpifankatia zay manko misy olana de zay miteny le olo tiako zany hoe aleo tika samy maka saina ia sy aloha raha visy tena miteny an'izay hoe aloha tika samy maka saina mba tsy hanenenana ange ny tena dikan'izay fa tsy hoe tsy fitiavany mbola tena hoe mandanjalanja tsara mihitsy le izy fa tsy manao fotsiny hoe tonga de mandeha any na za hoany ka hoany fotsiny fa tena mieritreritra mihitsy fa za resana tsy ho fitiavana zany na hoe tsy misy fampatokisana efa zay lalotrako zay aloha miaraka tompoko salama tompoko mba hovanina tompoko mba hovanina eto madame Cecilia Tamatavy eto za zany manana zanaka ray lahy 7 taona de vadiko 12 taona de nisy olana kely zany zay teo de nivonono mihitsy za tam'izany de am'izao zany za zany vao aingana vao naheno ty fandarana ty de mba manaraka zay torohevitra ny gene de le feriko zany zany za de miezaka mifampiresaka satria le zanako zany milalao amin'kizy zany de mitena dadanay tsy mody ohatran'izao de miezaka zany za mbo mandefitra zany amason'le zanako mba mifampiresaka aminazy de nefa izy mba miresaka aminazy za hoe ahoana ataotsika ny fiainatsika ny andeferatsika zay aditsika zay nefany tsy mamaly zay resaka ataoko aminazy zany izy karaha hoe mihitsy zany za mba ifampiresaka aminazy de zany zany mba kako torohevitra resaka tompoko eny raha ny tena marina nge raha hoe mifanditana miady ny mpivady tsy tokony eo ambasony zanaka zay ny tena marina satria le zaza mitantara ny velany araky ny teneninao hoe dadanay manao zao dadanay manao an'izao de mety vo maika izy raha mahinao zay hoe lasa ataon'ny olona risaka ny tokantranonareo ary tsara mihitsy ianao le hoe miezaka mandefitra
mba tsara ny tena tanjona am'izay ny de ho an'le zazy ho an'le zazy de zavatra iray fa de rehefa eo maso an'le zazy aloha de alo mihitsy tsy mifamalina hoe mifampikasy tanana tsara am'izany fa ohatra ratsy ho an'le zaza mihitsy ny mahita ray aman-dreny nyfanditra eo masony efa tiantsika zy voalasa de zay mifamitinana an'izay rehetrarehetra zany Andriamatovolaveny de le hoe mila fantarina tsara zay olona hoe hovadiana na ny toetany na ny fombany na ny fahaizana mampahalalana ananany zany tena mety mbolo resaka manaraka ngambany hoe sarangam-piainana tena mipetraka mihitsy ny sarangam-piainana zany satria tsy ny hoe fahazana mampahalalana ihany ny mitondra ny sarangam-piainana fa le tany misehatra hoe ao am'ray aman-dreny na nampiasana anao mihitsy na le fianakaviana ihaviana mihitsy mipetraka le hoe sarangam-piainana de mbola ilaina koa miresaka an'izany zavatra zany Andriamatovolaveny ia raha tena ny généraly ianareo a de atsoy ny 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony général de atsoy izy isaky ny maraina ny fito sasany ka hatramin'ny 8 tolakandro am'ray sasany ka hatramin'ny 2 rehefa azonareo ny lara telefony général de maintsy ny généraly am'izay ianareo a de général manome ny toromarika maro isan-karazany fantarantsika de miverina isaky ny alatsinainy amin'ny 6 sasany alina de mandeha any amin'ny YouTube ihany koa sy ny amin'ny RDP live any amin'ny tolakandro anoany et Bruno teo ny lafan'ny teknika i Tati Kosangino mikirakira miresaka momban'ny sary amin'ny général Désiré Philippe Ramakavelo no nanao famelabelaran-kevitra manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma to veloma to mba hovanina fandarina rahano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina no fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba